Faharomiarabantsika tsirairay avondrehatra tra izao alarobia maraina fa 4 volana aprily izao misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola amin'ny fotoana manokana fa atsika mifandray aminy. Miarabanao ihany koa izay mandroso manaraka ny fandraisana ny ten'Andriamanitra eto. Alohan'ny dirantsika mofinainan'io dia vavakisika. Ry tompo-tianay mbola vempisaoranao izahay ny amin'ny tombontsoa lehibe izay omenao anay. Misaotra anao ihany koa izay miahy sy mamangy ny isa-tokantrano tsirairay avy eto. Tao mizahay raha mbola malaina indrindrandrindra ary ankaherezo mba tsy lavolefina fa hitsinjo anao manjakariva ary tsy hijery amin'ny maha-olombelona fa haka ny fahasoavanao hatrany. Andray ny teninao izay amin'ity maraina ity dia mety ezanao hiasa nefa tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Teny mofinainantsika androany dia manao hoe asa vakiana fotsiny fadinio. Nalaina amin'ny Jaona 5:7-7 manao hoe dinionareo ny soratra masina satria ataonareo fa ao aminy no hanananareo fiainana mandrakizay ary ireny manambara ahy. Amen. Tokony ho velim-pisaorana tokoa manko isika fa manana teny faminaniana azo antoka mba tsy hisy amintsika ho voafitaka. Fantatsika fa misy fampianara-diso sy angano eto amin'ity izao tontolo izao ity ary maniry hahalalany marina isika. Mila mandinika tsara noho izany isika mba azahoantsika n'izany fahalalana izany. Tsy afaka manao an'izany amin'ny famakiana fotsiny soratra masina noho izany ianao fa tsy maintsy mampitany soratra masina amin'ny soratra masina. Tokony handalina ny baiboly ho an'ny tenantsika isika mba tsy ho voafitaka. Ary na maro aza no voafitaka noho ny fampianarana isan-karazana eto amin'izao tontolo izao dia tokana ihany ny fahamarinana. Maro no mety hanatona anao ka ilaza ho manana ny fahamarinana fa anjaranao kosa no mandinika ny soratra masina ho an'ny tenanao. Hoy ny Isaia manao hoe ho amin'ny lalàna sy ny tenin'ny vavolombelona ihany. Raha tsy miteny araka an'izany izy dia olona izay tsy mpisahan'ny fahazavan'ny maraina. Aoka isika hamaly izay rehetra manontany antsika amin'ny aton'ny fanantenana ao anatintsika, amin'ny fahalemem-panahy ao anatin'ny fanajana. Hoy ny apôstôly manao hoe mahazava ny famoahana ny hevitry ny teninao ka manome fahalalana ho an'ny kely sainao izay izy. Tsy ampy noho izany mamaky fotsiny fa tsy maintsy miditra ao am-pontsika sy ao anatintsika ny ten'Andriamanitra mba ho tafahorina amin'ny fahamarinana masina isika. Raha tsy mandinika ny soratra masina ho an'ny tenantsika isika mba hahafantarantsika ny fahamarinana dia ho tompona andraikitry ny fahaverezantsika. Na voafetra aza ny fisainantsika dia mety ho tonga manam-pahaizana momba ny soratra masina amin'ny fianarana ampahazotoana ny ten'Andriamanitra ary afaka hanazavan'izany amin'ny hafa. Ny fiangonana rehetra hatsangana dia tokony ampianarina momba ny fahamarinana io. Beg ny vokatra ho zizy fa ny mpijenjany vitsy. Tsy afaka hitoetra ho anilanao mandrakariva ny mpampianatra ampiseho aminao ny fahamarinana mba tsy hanekinao an'ireo fahadisoana izay mameno ny tanitsika kanefa raha tafahorina ao amin'ny soratra masina ianao dia hatsapany andraikitra ao ary handalina ny soratra masina ho an'ny tenanao ahafahanao manampy ihany koa ho an'ny hafa. Enkane azoto hikatsaka ny fahamarinana isika amin'ny alalan'ny fanahy masina ka tsy ho variana ny amin'ny izay lazaina marina la voalazan'ny olombelona fa tsy misy fahamarinana avy amin'ny olona fa avy amin'Andriamanitra irery ihany. Amen. Ireny masina tsara indrindrandro mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Angataka aminao Tompo mba hanazava ny momba anay rehetra ka aoka ianao no hampianatra anay tokoa ny tsirairay avy. Hobitsihan'ny fanahinao masina ka hanambaranao ny fahamarinana sy mba ho resy lahatra ny amin'ny fanarahana anao. Eo anay ny fahaiza-manao rehetra, eo anay ny fahazotoana ary ampio izay mba hanana fanapahan-kevitra tsara kokoa hatrany isanandro isanandro. Eo anaran'i Jesosy. Amen.